mikasika kosa ny raharam-pirenena izay mahafana tokoa ankehitriny dia nanambara ny professeur Razafi Albert fa ny fametrahana ny tena fampiavanam-pirenena amin'ny alalan'ny fananganana ny rafitra CNR na ny Conseil national de réconciliation no vahaolana nanampy amin'ny Madagasikara amin'ny alana amin'ny fiverimberenan'ny crise ndeo hoe hojerentsika izay fanazavana nentin'ny professeur Razafi Albert izay. Mbola tsy tafapetraka ny tena fampiavanam-pirenena hoy ny professeur Razafi Albert ary ny tsy fametrahana ny rafitra CNR na ny Conseil national de réconciliation izay efa nifanarana tamin'ny vanim-potoana tetezamita sy efa voafaritra ihany koa ao anatin'ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao no mahatonga ny savorovoro politika miseho eto amin'ny firenena araka ny fanehoan-kevitra nataon'ity filoha teo aloha ity. Inona ny tanjona dia rafitra mety adéquat ny vazaha ilain'ny malagasy mba tsy hiverenana zany crise à répétition zany izay le tanjona ametraka rafitra vaovao izay mety ho an'ny malagasy ary tsy hiverezany ny crise zany zao mbola tsy tafapetraka zany antram'izao tianareo zany saika atao io ny transition rehefa natao daholo reny fivoriana tany ivelany teto napetraka ny transition tokony ametraka zany hoe rafitra tsy hiverenantsony ny crise eto Madagasikara rafitra vaovao izy atao ankehitriny hoe refondation de la république refondation de la nation nany kabary rehetra ataon'ny mpitondra fanjakana ny zany refondation fa amin'izao fotoana zao tsy mbola vita ary tsy mbola ny abordena fa ny fahitako azy raha zavatra maiky amin'izao rehefa natao maniteny vato sy ny karazany io zay moa tsy nandre anjara dia misy antony maro zay moa tsy lazaiko aloha ny zavatra maiky aloha misy ny atao hoe Conseil national de réconciliation zay efa tapaka tany Maputo Addis Abeba sy ny karazany tokony tsangana io tamin'ny transition anisany fahatelo ny rafitra hoe CT, CST ary ny CNR anatin'io zany no ikarakarana ny rafitra izay hoe isiany zany fampiavanam-pirenena ary ny refondation mba tsy isiany raha tsy asiany crise miverimberina. Nisafidiny tsy hitondra faneho-kevitra mikasika ny raha fangatahana fanonganana filoham-pirenena era John Mampianina atanterahany nisy mahomboka amin'ity filoha teo aloha ity izy teo izay nanambara fa efa nisafidy ny ataka repetraka ho mpanara-maso fotsiny ihany ny raharam-pirenena rehefa tsy nandray anjara tamin'ny fivoriana mikasika ny fampiavanam-pirenena teny amin'ny CCIV tamin'ny fiandohany ty volana mety teo. Soka zavazavaina ve inona le antony natongavany teto Mazorivo androany toko? Ny antony natongavany teto Mazorivo androany dia suite ny zavatra nisy tamin'ilay fananganana gouvernement tamin'ny lasaka iny zay tafa tsy zavatra ara-dalàna ary natonga ny mpanohitra tsy niditra mihitsy ka ny androany mandeha koa zay fa tohatra ny mbola ratsiratsy noho teo zany zany fanaovany andry azy voalohany terendry zareo zany premier ministre anao zavatra tsy mety premier ministre zany miankina amin'ilay hoe feuille de route rehefa mamaky an'iny moa izy amin'ilay article 6 hoe ny premier ministre sy ny andro no miaraka manao ny fametrahana ny membre du gouvernement ka rehefa vakiny zany ilay article tokoa tsy dia misy mazava loatra ilay rôle izay zany mahatonga azy ohatrany manaiky tsy fidiny ilay faneterena ataony andry azy ka zany tongavany androany ampiseho reto vahoaka marobe reto ny fanohanana premier ministre mba ho courage izy ary condamnation ny fihetsika Andriamatoa Andry Rajoelina zay manararaotra zay fahefany zay maneritery azy rehefa ny zavatra misy zany i Andry Rajoelina manao liste sy rôle mihitsy zany amin'ny feuille de route zay lazainao ajaina tsy manana droit anao zany izy i Andry Rajoelina mifidy olona zay atolotry ny entité rehetra tsy anjara mihitsy zany tsy asa mihitsy zany tsy nanao ny fahefany na kely azy ohatra ny anankiray zao manandafy zany atolotry ny tima teo dia izy ndray ny mandà hoe tsy ekeny manandafy zany tsy droit mihitsy zany ary tsisy prérogative amin'izany ka ny fanaovan-javatra ohatra amin'izay tsy ekenay ary izy noho nyle fatahorany le anaovana audity amin'ireo ministère zay anaovandreo zavatra tena tsy mety ohatra ny finance
ministre mine hydrocarbure, avy aménagement territoire, ny justice, ny intérieur, dia io zany zavatra tokony ahatra tany Addis Abeba, zavatra fa azony ministère sasany, azony ino ma ty mpanohitra sasantsasany, ohatrany intérieur io zao ahatra tany Addis Abeba fa taty aminay afaka moa zavatra nataony dia nijanona teo zany. Reny nalainy daholo contre ny aviny premier ministre. Zay zany zava-misy ka manohitra an'izany ary ny ankabezan'ny voaka maro be tanao dia mangataka mihitsy ny fialany andry ao amin'ny exécutif tsisy ilana azy satria fa mangalatra zavatra ary matahotra ihany io satria fa mety andositra koa ngam izy na ilefa satria fa ny zavatra rehetra fitorena napetraka na ihany mbola any iny ary zao dity atao zao amin'ny zavatra rehetra ministère voiture ataony zareo ampimamba io tsy maintsy ho avy io ka zay zany mahatonga zay toa manohana ny BM ary mikondany zavatra ataony andry androany zao reny efa tsisy zavatra ara-dalàna zavatra ataony fa izy ndray koa zany maka ministère ary kofa lery zany mety tsy oma zavatra mivoaka amin'ny anaran'izany hoe prérogative présidentielle zany tsisy an'izany nefa edoroty ary andry tsy manana droit hanendry candidat ndray ho azy ka zany ny tongavana eto zao fany condamnation ny andry ary fanohanana ny premier ministre mba tsy ho azo ny faneritana fa izy zao manjary maloto io ia manaraka an'izay andriamatofo misy amin'izao fotoan'izao etsika dia mandeha ihany koa ny avoloha fikasana metraka an'ilay membre ny gouvernement raha tafapetraka Andry Rajoelina ave izay gouvernement tiany hapetraka izay inona ny mety ho etsika ataon'ny 3 mouvance amin'izay fotoan'izay zao hoe tsy 3 mouvance soa zao fa ny olona maro anaty miaraka amintsika koa maro ohatran'izao misy le avy any amin'ny faritra be Dongeto misy le fikambanana isan-karazany ohatran'ny FITEFA zao ny AORA zao sy ny fikambanana amin'ny université maro Dongeto zany zay olona manohitra hetra zavatra tsy mety izy mandeha metraka zany fa io tsy zavatra ara-dalàna ary tsy azo fankatoavana organisation internationale ary zay tsy hiditra ao satria fa anaran'olona apetapetaka ny ataony zay tsy hiditra anatiny io dia momoka lava io fa ny zavatra kendreny zareo zany dia azo fotoana kely zany izy dia mahazo karazana sursis lazainy vazaha zany dia herinandro 3 herinandro 1 mois misatra satria fa zareo zany 3 zany vita fa tsy zavatra vita naray aza ary vao mainka amlentika ny gasy ka nondreo matahotra ihany amin'io zany igagné vital lazainy vazaha niketrendreo lasa ny volana lasa ny roa volana zay sisa atao zao fantany zao fa tsy ekeny ny organisation internationale ny zavatra ataony zany hoe action unilatérale satria izy zao manao azy unilatérale mbola ataony ihany am'izay bloqué ndray ny situation dia mipetraka ihany izy mipetraka ihany zay ny sisa ataony zao ka zay zany tsisy miditra amin'io ary ny 3 mouvance sy ny sisa koa zany ohatran'ny rimonja zao mahagaga zay toa tsy fantatra mipetaka any anareo signataire rimonja koa zao tsy hiditra amin'io zay zany vokatra io tsisy zavatra hovaliny satria zay zao fa nanao rapport any amin'ny troika sy ny karazany tsy fanjaliany zavatra ataony zao